Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasa nababo-manala no ionana amintsika amin'ity fotoana androany ity arahabanantsika rehetrarehetra izay tratrantsika eto indray amin'ity androany ity. Dia faly indray mahita anareo dia matoky sy mino ihany koa fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity dia raha androany ianao vao tonga eto dia miarabanao manokana izay tonga soa ianao ny fahitana tompany hoe hanapaka anatin'ny tokantranonao dia engany tsy fotoana lany fotsiny ity androany ity fa tena hoe eo amin'ny fiainanao fa tena hoe hitondra vokatsoa lehibe ho anao ny fiarahantsika eto ao anatin'izao fandaran'izao ifampahirizantsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Miaraba manokana an'izay niditra voalohany teo raha latojo niditsako niditra voalohany teo tsy haiko na zahako ny diso raha latojo na Bavitody na Baverika, Rodine, Marie Gilda, Olga Olga Ranoroso, Mama Valtina, Berthe Saba, Virginie Andomalala, Marie Rafa, Naira Keron, Verselina, Alléluia, Maeva, Kambana Rantamalala, Yanitra Nirina, Emelovli, Rolianis, tahiny tompo Anjasika Patitry, tahiny tompo tsika tsirairay avy dia ny fiadanany tompo reo amintsika rehetrarehetra tsiry amboara miel tahiny Jesosy. Dia fifaliana ho ahy miaraka aminareo eto indray ifampahireto dia vavaka fiambena izay ranao fandarana andramoka izao ny Akiradio, ny Akimedia mpikambana anaty vavaka fiambena indrindra ny gropy izay maresy izay miaraka aminay nay mivady manatotosana izao fandarana izao androany zao hiaraka amintsika eto ivavaka fanombohana nabaviaina avy eto Frantsa hitondra ny ten'Andriamanitra nabavy Fianarantsoa eto Frantsa ary ivavaka ho an'ny firenena nabavy Rodina ny Koety ka dia tonononay aminareo izay mianakavy kely ekipa reto miarabantsika rehetrarehetra ny tahiny tompany nabavy Saondra Raza. Dia adiny iray sasany hoe tsika niaraka eto ivavaka tsika hihaino hira tsika hihaino toroteny tsika ary mbola ho avy eto koa mela belatra ny toroteny dia ivavaka tsika orinan'izany dia ivavaka ho an'ny fireneny tsika dia matoky fa raha ity fandarana ity hitakitanao farany alohan'ny hatorinao dia tsy azo antoka mihitsy hoe azoko antoka fa tsy hanofo ratsy izany ianao. Halleloia. Satria fifandraisana amin'Andriamanitra ny ataontsika eto tena hoe hiaina silomano anatin'ny tontolony ny fanatrehan'Andriamanitra ka dia mareta hatramin'ny farany. Andao aloha tsika ivavaka ho an'ny fanombohana andao ampandrotsika ny abavintsika aina mba hivavaka ho an'ny fanombohana izy androany. Tahiny tompo anabavy aina anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompo tsika rehetrarehetra alaka ivavaka tsika. Ry Jesosy mahalalana eo ndreto fa tafavory amin'izao fotoana izao. Mankasitraka anao izay Jesosy satria ianao no nitantana anay. Mankasitraka anao izay tamin'ny fiarovanao anay tsirairay avy tamin'ity tontolo andro ity. Saotra anao fa vita soamantsara Jesosy ny asa mandraranay, ny asa ranofinay Jesosy dia mbola menao an'izao fotoana izao izay mbola ahafahanay miresaka aminao, ahafahanay mbola mitombo hery indray amin'izao fandaharana izao Jesosy malala. Dia mankasitraka anao izay. Misaotra anao izay satria ny famindramponao Andriamanitra no mbola maheto anay. Misaotra anao izay satria nentinao ny fahotanay Jesosy mahatonga anay mbola afaka miantso ny anaranao amin'ity alina ity. Ka ndreto izay Jesosy raha nisy zavatra mety nampalahelo anao Jesosy nataonay androany dia ifonanay eto anatrehanao mangataka fanadiovana avy aminao izay tsirairay avy reto Jesosy mba tena homendrika indray an'izany teninao izany, mba tena homendrika ho antsoina ho zanakao indray amin'ity alina ity. Dia hiverina aminao izay Andriamanitra raha toa ka nanalavitra anao izay, hanantona anao indray izay amin'ity alina ity Jesosy, hitady anao indray izay amin'ity alina ity Jesosy dia hanomana ny fohamam-panahy anay izay amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia mangataka anao izay mba manatrehifeno feno anay Jesosy, manatrehifeno feno ny tokantrano tsirairay avy izay mandray an'izao fandaharana izao Tompo malala. Aoka ny fanahinao masina tena hameno anay tanteraka mba tsy ho varimbariana izay, mba tsy ho varimbariana amin'ny asa aman-draharaha, mba tsy ho varimbariana amin'ny manodidina anay izay Andriamanitra fa tena hifantoka aminao izay Jesosy tena ho ajanonay mihitsy Jesosy zavatra mety manahirana anay, zavatra mety nahazo anay tamin'ity tontolo androany ity Jesosy fa tena hifantoka aminao izay androany ary tena hanomana ny fonay izay handray ny teninao dia mampianara anay Jesosy fa vonona hiaino anao izay ary mitenena aminay Jesosy ary aoka ny fanahinao masina tena hiasa amin'ny mpanomponao Jesosy izay hitondra an'izany teny izany izay hamelabelatra izay hampahery anay eto ary ny amin'ny vavaka rehetra izay asandratra eto dia ny fanahinao masina neny ho an'olon-tsaina anay tsirairay avy dia mankasitraka anao izay Jesosy mandrosoa amin'izao fandaran'izao Tompo malala fa ianao no omenay vonina hatreto dia anao irery ihany ny aza sy ny tera ary voninahitra mandrakizay Jesosy. Amen. Halleloia. Saotra betsaka napaviantsika tanatin'izay vavaka fanombohana izay. Halleloia. Ianabaviama
mbola tsy narapaiko teo a saondra raza izavy mbola tsy narapaiko teo a tahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra alleloia ienoira aloha tsika am'izao fotoana izao alleloia de raha ienoira tsika de ao anatin'ny tetety anao mila mifantoka tsara mihitsy ianao a maka toerana am'izay anao de maka baiboly a fa ian'ny tenin'Andriamanitra mahafinaritra tsika androany alleloia rahantsika amin'ny zoky felana rakoto a de andao aloha ataontsika tirity hoe te hitoetra aniranao a tompo a eo ny tiako a alleloia ary aza miala eo koa ianao fa eo a no mampety atsika rehetrarehetra tainy tompo ary a ianao zay zay tsika de aveo tsika tonga de hitra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra meno ho finaritra ary a isika rehetra alleloia tompony ao anatiko ao tompony ao anatiko alleloia maniry mafianao a tompo alleloia ianao lay masambatra jesosy any no masambatra atsika ry havana malà alleloia ianao lay tena tia tompo ianao lay tokany fiainako ianao tsy mba mafoya amen jesosy teneno hoe tokony foko tokiny foko de teneno hoe fitarainako fitarainako de teneno eo ihany jesosy eo ihany no matsara alleloia tompo eo no matsara ianao lay tokany izy anao mitovy amiko fa ny a jesosy nitokany fiainako ry havana malary alleloia ianao tsy mba mafoya izy ihany tsy minany tsy mba mafoy a alleloia tokony foko izy a ary fitarainako fitarainako za eo anilany ihany no mety amiko ry havana eo ihany no matsara mba atovy aminao koa zany alleloia misaotra jesosy hitoetry hoany mana no faniriko iza tompony ao anatiko maniry mafiana alleluia ianao lay masambatra zany misy jesosy a ianao lay tena tia tompo tompo ianao andele tokany fiainako e ny fiaina tsy manana afa-tsy anao a jesosy alleluia ianao ianao ihany tsy mba mafoy a tena tokony foko ianao amin'ny fitarainako fitarainako eo ihany jesosy eo ihany a eo anilana eo ihany no matsara matsara ianao lay tokany fiainako ianao tsy mba mafoya alleluia tokiny foko fitarainako amen jesosy a eo anilana tompo eo no matsara
tokiny foko fitarainako amen jesosy eo anilana tompo eo no mahatsara ianao le tokany fiainako ianao tsy mamafoya tokiny foko fitarainako eo anilana tompo eo no mahatsara ianao le tokany fiainako ianao tsy mamafoya alleluia tokiny foko fitarainako eo anilana tompo eo no mahatsara ianao le tokany fiainako ianao tsy mamafoya tokiny foko fitarainako eo anilana tompo eo no mahatsara eo anilana tompo eo no mahatsara eo anilana tompo eo no mahatsara halleluia enonao matetika eto zany izany satria tsika zany mihitsy tsika halleloia taovy mihitsy ny tenanao hoe tsika zany mihitsy tsika ary tena keopatsika eo akaikin'i jesosy any mahatsara atsika halleloia raha miala eo tsika de very tsika very ninninona zavatra mety eo amin'ny fiainanao ninninona zavatra tsy mety eo amin'ny fiainanao de tsotra ihany ny tenako aminao aza manalavitra n'Andriamanitra ianao aza miala eo akaikin'i jesosy ianao fa eo ihany de eo ihany de eo ihany na mahatsara azy ianao halleloia andao atsika ny ten'Andriamanitra de ohatrany ty ten'Andriamanitra ty de verina tany amelabelatra ny ten'Andriamanitra akafi kely aloha tsika androany ny toloteny zokintsika felana rakoto de menofinaritra ary tsika tsirairay avy de rehefa tsika mioneto mahereza daholo ary tany tompo zoky felana rakoto tainy jesosy pastera dia tainy tompontsika rehetra raisiko fahasoavana lehibe ho andray ry havana ny torin'ny tenin'Andriamanitra ao antsika amin'izao alina izao izany dia hitantsika ao amin'ny Hebreo toko faha 1:5 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ny soramandry eo ambony ny filazon-tantara mampiseho ny herin'ny finoana sy ny valiny fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azona sitraka aminy fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaso sy izay mazoto mitady azy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ry havana dia milaza amintsika ny amin'ny fomba atao azona sitraka avy amin'Andriamanitra. Azo lazaina fa varavarana anankiray tsy maintsy ananana mba ahitana fiteona atry an'Andriamanitra izany. Androany sika dia hianatra ny atao hoe finoana. Voalaza ny tenin'Andriamanitra mantsy fa ny finoana dia fanehoana ny zavatra tsy hita maso
laza ny tenin'Andriamanitra ihany koa fa ny finoana dia avy amin'ny toriteny. Noho izany dia manentana antsika sahady hiaino, andinika, isaintsaina mandrakariva ny toriteny. Fa avy amin'ireny tenin'Andriamanitra ireny no ahafahantsika mampitombo ny finoantsika. Inona tokoa ary izany atao hoe finoana? Maro mantsy ny olona ankehitriny manafangaro ny karazam-pivavahana sy ny finoana. Zavatra roa samy hafa mihitsy ireo nefa ka mila haintsika tsara ny manavaka azy. Aka ohatra anankiray ahako. Raha misy olona anankiray izao mivavaka ao amin'ny katolika izy. Ohatra dia nifindra comme protestant izy avy eo, dia maro ny olona no miteny aminy manao hoe niova finoana nga nareo? Tsy tompoko. Tsy izay ilay atao hoe finoana. Fa izany ilay atao hoe niova anara-piangonana fotsiny izy. Ny atao hoe finoana ary ny tena finoana marina dia izao. Finoana ilay Andriamanitra nahary izao tontolo izao. Ho mipetraka ary ny fanontaniana hoe mino izany ve ianao? Io ilay Andriamanitra ivavahantsika sy inoantsika fa afaka mamindra ny tendrombohitra raha ilaina izany. Ry havana, io ilay Andriamanitra anehoantsika finoana ihany koa fa afaka mamonjy asa ianao ao anatin'ny zavatra sarotra. Io ilay Andriamanitra inoantsika fa afaka manangana ny maty eo amin'ny lafiny rehetra, eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao, satria io ilay Andriamanitra velona, tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Io ihany koa ilay tsy afaka ao am-bavanao rehefa tojo ny mafy sy ny sarotra ny olona anankiray, tojo ny olana, tojo ny loza, tojo ny aretina. Eo am-bavantsika mandrakariva izany Andriamanitra izany. Ka mahatonga anao miantsoantso eo anatrehan'ny loza manao hoe Andriamanitra ô, Jesosy ô. Tahaka ny zanaka anankiray ry havana rehefa tojo ny mangidy ny sarotra indrindraindrindra izy dia ohatra hoe anatrehan'ny misy biby masika dia miantsoantso mafy izy manao hoe mamo ô, mety ho marina ve izany? Na izao na ianao dia azo lazaina fa mandeha ho azy izany, satria mino zasy ianao fa i mama no hamonjy na hamonjany aina aza dia tsy maintsy antsoina. Ry havana, tia misy tantara kely anankiray izay efa fantatsika loatra dia ny tantaran'i Lazarosy sy Maria ary Jesosy. Rehefa maty efarany Lazarosy ry havana dia tonga Jesosy ary nanantona an-dranomasy Maria, nilaza tamin'ny tompo manao hoe raha teo ianao dia tsy maty ny anadahako. Izay ilay finoana nanana amin'ny Maria ry havana, fa ny tompo dia mahay manasitrana. Ka natoinina aretina, fa izao Jesosy tsy voalazako fa raha ino ianao dia iseho ny voninahitry ny ray. Teto ny tompo ry havana dia nampianatra ny Maria fa tsy ny aretina ihany ny voavahan'ny finoana, fa eny hatramin'ny fahafatesana aza. Izao no lazain'i Jesosy ry havana, izao ny fananganako velona, izay mino ahy na maty aza dia ho velona indray. Io ilay finoana inoantsika, tsy anara-piangonana, tsy atoko-pivavahana, fa manaraka an'i Jesosy. Io no nampianatra antsika mandraka androany ny atao hoe finoana. Fa voasoratra hoe ny zavatra rehetra dia hainy ny mino atao. Ry rahavavy sy ranadahy malala izay mihaino izao fandaharana izao, mila mianatra ny ainana ary mahafantatra izany izao sy ianao, satria voalaza fa tsy misy zavatra azo atao avy amin'Andriamanitra raha tsy avy amin'ny alalan'ny finoana. Io no sabatra roa lela entsika mamakivaky izao fiainana izao. Ka na toy inona onjam-piainana, na toy inona tafiotra mahazo anao,
natoinona rivo-dozy eo amin'ny fiainanao dia ianao lay samy say miteny hoe amin'ny finoana manao ahoana mitsahara ary tadio fa ny eny sy ny amenina ny teny rehetra voalaza n'Andriamanitra dia io finoana io no mampiavaka asy ianao satria izao tontolo izao ry havana tsy manana ary tsy mahafantatra akory ny alehibean'izany finoana izany fa androany ary havana dia mila hananako sy hanananao io finoana io noho izany mahazo toa ary miaino ny toriteny fa amin'ny alalan'izany no tena mpitombo bebeko ny finoanao aza variana amin'ny zava-tsy ny tany na ny olana ety amin'izao tontolo izao fa mandry fatratra ny zava-panahy izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe ho avahako ny manompo aho sy ny tsy manompo aho. Samy hafa mihitsy ny olona anankiroa samy miatrika ny olana. Ny anankiray mandeha amin'ny fahalalahany sy ny heriny fa ny anankiray kosa mandeha amin'ny finoanan'Andriamanitra. Koa mandehana ary amin'ny finoanan'Andriamanitra ry havana dia azo antoka fa adidin'Andriamanitra ianao fa voasoratra hoe zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka adidiko ihany. Noho izany ambarako aminao androany fa raha miorina amin'Andriamanitra sy amin'i Jesosy Kristy ny finoanao dia izao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa na dia mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana aza aho dia tsy hatahotra ny lozan-jo aho satria ny Andriamanitra no miaraka amiko satria voasoratra hoe raha Andriamanitra ny momba iza natohatra ahy. Ino izany tenin'Andriamanitra izany ve ianao? Iaino izany tenin'Andriamanitra voalazako taminao izany ry havana. Zavatra anankiray tsy afaka misaraka ny mpihino ny finoana noho izany ry havana dia katsaho, tadiavo, ianaro ary iaino izany finoana izany satria tsy misy zavatra azo atao ahazoana sitraka avy amin'Andriamanitra ratsy amin'ny finoana. Ary farany ry havana manana finoana fa ny olona manana finoana dia mahazo antoka fa izay rehetra katsahany sy tadiaviny dia ho tanteraka avokoa ary omen'Andriamanitra azy. Fa izay rehetra mazoto mitady sy manaton'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy dia omen'Andriamanitra azy ny soa sy ny valim-bavaka satria ny tenin'Andriamanitra dia marina sy tanteraka avokoa. Mahazo toa raha mitady an'Andriamanitra fa izay rehetra mitady azy dia tsy nisy ny ala-maina avokoa. Ho an'Andriamanitra rery ihany any amin'ny voninahitra. Amen. Alleluia. Isaorana n'Andriamanitra, isaorana anabavy felana rakoto izany tenin'Andriamanitra izay netiny izany. Alleluia. Resaka finoantsika androany. Alleluia. Resaka finoantsika androany mpalelandretsika tsy nresaka an'izany dia mino fa ampitombo finoantsika indray izy ity androany. Alleluia. Ahoana tenin'Andriamanitra amin'ilay Hebreo izay nivakiana teo izay mikasika momba ny finoana matetika moa tsika miresaka an'izy iny. Hebreo 1:12 filazan-tantara mampiseho ny herin'ny finoana sy ny valiny. Alleluia. Reto olona rehetra voalaza reto izany dia mampiseho ny herin'ny finoana daholo na olona nanam-pinoana daholo ny voalaza ao anatin'io. Izay voasoratra izany dia nanam-pinoana na hery be mihitsy. Alleluia. Ary volazan'ny tenin'Andriamanitra moa ny ambanimbany amin'ny 2:30 fa tsy ho tambo saina raha ohatra ka ho lany ny andro izy raha ho tany saina daholo rehetrarehetra fa ny olona rehetra ao am-baiboly saiky nanam-pinoana be daholo. Ary ny herin'ny finoana izay nanan'izy ireo dia nisy valiny ngeza be izany herin'izany finoana tao amin'izy ireo izany.
ilaza vitsivitsy am'izany ohatra androany ny atao hoe mino aloha tsara fantaritsika fa zany mino zany de ohatrany hoe olona mandefa saina lavitra be fotsiny ny olona mpino de matetika eritreretin'ny olona manam-pahaizana na nahita fianarana na mpikaroka hoe olona tsy olona kamo misaina olona kamo mandinika de mino fotsiny hoe ay zao ny zava-nisy de zay zany de zavatra tsy ady adina akory de lazaina hoe rehefa tenena hoe minoana io de mino mba ady adio aloha le zavatra mba adinio daholo aloha le izy marina ihany aloha zany amin'ny lafiny ray nefa n'izay mihitsy ny atao hoe finoana ry havana ny finoana amin'ny andininy fa amin'ny hebreo toko fa raika ambin'ny folo voany amin'ny voalohany izy manazava zao ny teny ariny finoana de ny fahatokiana amin'ny zavatra tenaina fanehoana ny zavatra tsy hita finoana zany zavatra mbola any ambadika zavatra mbola tsy hita zavatra mbola vao antenainao fa matoky fotsiny ianao an'iny ary hoe sarotsarotra ny mieritreritra zany hoe misy zavatra zany antenainao fa i zavatra io mbola tsy hitanao fa ianao manantena an'io fotsiny ianao miandrandra an'io fotsiny ianao mino an'io fotsiny ary misy mpianatra Jesosy atao hoe Tomasy i Tomasy de olona tsy mba azona hoe minomino foana zavatra zany misy koa mantsy olona diso minomino foana zao ony rehefa nahita angamba ianao olona minomino foana be deabe ohatra hoe manondro fasana de tsy tondrono ohatry zao le fasana fa atao ohatry zao hoe tsy atao manondro fasana fa manjary mondro ny tanana de misy olo ohatry rehefa olona dehibe ohatry zao tsika mbola manondro de aiza le fasanareo ery hoe mamondro tanana de mehezan'ny olona tokoa hoe na atsika ary miandreny hoe minomino foana sa hoana de be deabe ny zavatra inonon'ny olona de reny le atao hoe minomino foana de tena misy tokoa hoe minomino foana ary be deabe na olona efa za zao voandroany zao zany nahita variny zay mivady nahita olona hitanao le mpandinika karatra eny amin'ny Facebook sendra nandalo teo ambany masonay de variana ihany ianao hoe mbola ampiresahan'ny olona ihany reto vazaha reto de tena seritserina mihitsy izy rehetrarehetra mamonjy an'le live de soraty ny anaranao sy ny daty naterahanao de valiko zay momba de eo de manontany daholo zay ve ohatra zao amin'ny ty 2021 ahoana no aviko ohatra zao eny finoana daholo koa zany fa iza le niteny anao an'le zavatra inona iza zay zany ny zavatra ngezabe zay voakilasy ho minomino foantsika raha tenin'ny olona tany zay zao taloha tam'izay nanomboka voanadiditra kely zay kozany rehetrarehetra tam'izany de zao nytenen'andro mamanay izy miraha vaviavy tam'izany tandremo nitsika sy ny razambe atsika tsisy mahazo mifokan'ireny rongony reny vao mifokany zay nifokany reny to tampianarbe to de lasa baly to de lasa vao nanomboka hitandremo mitady adiditra sao de mifokany zany de zay naletika ato anatin'ny sainay tam'izany taty ariana refa zay ohatra nanandrana le izy ohatra tsy lasa dala ihany iza no miteny an'le zavatra inona miankina am'izay le izy raha zavatra tenenin'olombelona no inonao de ataonao de minomino foana ianao ary mivadika ohatran'ny zazakely mihitsy ianao mahavariana mahita olona misy hoe sary vita amin'ny hazo sary vongana vita amin'ny hazo ohatra de io ny inony de minomino foana izy satria Andriamanitra tsy niteny inony tsika ino an'iny ohatra hoe aza mampisy izaho amin'ny efa neno an'izany aza mamelatra elo ao an-trano hoe efa mampiditr-osa pedy mihitsy raha avy irana ity oaikana elo fa mampiditr-osa misy olona tsy sa mamafa-trano amin'ny alina fa hoe mamoaka vola efa neno an'izany nareo finoana be deabe finoana foana mino fa efa naheno an'izany nareo aza atao be deabe ny zavatra tsy haiko nareo efa naheno an'ireny daholo ngambany be deabe aza ary mpanompo sampy de mahita zavatra be deabe lazaina amin'io
aza mandevy na talata na lakamisy koa fa manjary tsy midy tsara ny fasana de manjary misy maty foany de inona de minomino foana de hatram'izao hatramde nrazambe minomino foana asa mba atao any amin'ny be dehibe ny zavatra inon'ny olona tsy mahazo mandaka rindrina fa so maty reny be ozy ainy za teny koa tam'izany mbola tany amin'ny EPP tam'izany de misy lesona nene zany to de fantatra melo hoe ry lesona atao tam'izany manisa angambo zay de manisa ray hatramy 50 androany de 50 hatram'izao de raha pitsony hoe mbola hanoy an'iny de matahotra de nisy bebe anay zay narary efa narary tena faniriko tam'izay mba maty le bebe anay de mba tsy mianatra de mba mandigana lesona dakako foana ny rindrina rana ba mbola kely eto tam'izany dakako foana ny rindrina fa tsy maty le bebe anay raha tsy elaela zany mampisarabady no mamelatra elo an-trano izy anabavy Lovely be dehibe ny finoana reny zany zao reny atao hoe finonom-poana reny finonom-poana aza rehefa avy mandeha mamonjy toerana misy razana avy namango fahoriana na avy nandevana de mandika hitanao le ino izy ty le taratasy atao eo amin'ny tokona ambaravarana de apreta de mandingana an'iny daholo vao miditra ao an-trano finonom-poana izy ny teny anareo an'izany tsisy ny teny atsika an'izany Andriamanitra tsy ny teny atsika an'izany raha vao zavatra zany ravana malala samy finoana daholo mantsy zany kely to hoe finoana tsy hitanao koe fa maninona raha mandika an'ity fa maninona raha tsy nampiretina le hafa rehefa misy zavatra inonao anatinao de mino an'irentsika finoana nge zany renge zao finoana mino an'izay zavatra zay ianao tsy azo atao manao ohatr'izao zany zao ny andrianam-pavy mitondra fatombolo rehefa manjany za aloha mbola tsy relo an'izany ndray raha voatra ndray misy andreny le mifanity mararirary reny de dorana ny volo dorana ny diska zany le diska taloha reny dorana ny diska sao de ao an-trano de asina fofoniny de am'izay tsy tiany matoto maty misy le diska an'ry le mpila taloha reny tam'izany be dehibe ao ny zavatra ninona fa zao alleloia zao zany zao hoe tsy manao trosa alohan'ny zany ao daholo zany ny finoana ny fahatokiana amin'ny zavatra antenaina na fanehoana ny zavatra tsy hita iresaka an'le finoantsika androany finoana an'Andriamanitra halleloia asiana bozaka kely ambany lela asiana zavatra mana de ino ohatra nandaitra taloha rana baviama nefa avy nanao ditra de asiana ravikaza ato ambany lela tsy miteny mihitsy ahatsana asiana ravikaza kely tambany lela de am'izay tsy bedy de tsy asorinao iny letina mahapitrika mbe voatelina mihitsy asiana ravikazo de mahavanidika ohatra tena tsy bedy ohatra tena tsy bedy de asiana rano mangatsika mi'very eo varavarankely de tsy misy mpangalatra miditra izy daholo zany finonom-poana daholo reny vavalo any atory fa tsy misy mpangalatra miditra zany eo fa eto ny zavatra tenenina de zao raha zavatra ny tenenin'Andriamanitra raha zavatra ny tenenin' Jesosy ry havana eo am'izay tsy minomino foana tsontsika eo ny anenjehan'ny olona mpivavaka am'izay nareo minomino foana tenenin' Jesosy hoe aza matahotra mino fotsiny ihany diny tokoa tsika tsy mino tsy aiza misy azay any amin'ny marika nge misy azany teny zany jerenao tsara hoy Jesosy any amin'ny marika toko 5 marika toko 5 rehefa nanangana zanaka vaviny Jairo Jesosy de zao nefa maty ny zanakao vavy nahoana ianao mbola manirina mpampianatra ihany fa tsy nahoany Jesosy zany teny nataony zany hoy izy tam'le mpanapaka ny sinagoga aza matahotra mino fotsiny ihany halleloia io teny io zao misy izao ihany tany tompo anabavy rasoary marary zao ihany zao efa tsy de hitako eto tsony zany hoe mijery eto ihany izy fa tsy mijery amintsika en direct eto halleloia ao ihany izy fa mety tsy mipoitra eo izy aloha ary aida tiana rakoto ary zaka
tojo Mikaely lefa teo Saondra Raza tahiny tompo daholo me manampy-tso alleloia. Zao ry havana malala ny finoana nefa de tena ilaina ary vao miaraka amin'Andriamanitra ianao araka le teny teo nge ho le tenin'Andriamanitra any amin'ilay Hébreu teo any amin'ilay Hébreu teo any amin'ilay Hébreu tenenana vavy tsika fianarako teo de fa raha tsy amin'ny finoana de tsy misy azo atao azona sitraka aminy fa izay manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaro soa zay mazoto mitady azy. Alleloia. Tsika reto zany anatona an'Andriamanitra tsika, rehefa anatona an'Andriamanitra tsika de maninona tsika? Tsy hitatsika izao Andriamanitra zao, tsy hitatsika hoe Jesosy ke aravana malala tsy ohatra ny sary hitatsika iny sary natao fotsiny. Ianao za maminavina olo loatra ny mihitsy ianao raha hoe hivavaka ianao fa mino fotsiny fa misy fanatrehana eo, mino fotsiny fa eo anoloantsika Jesosy na de mbola tsy hitany masontsika. Ka tsika vao miditra amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra de efa finoana amin'izay miasa eo, finoana na tsika eto reto ary de finoana fa Andriamanitra manatrika eto. Alleloia. De finoana fa hisy vokany zao zavatra ataontsika izao. Alleloia. Ary misy vokany fa ny atao hoe mino de zavatra tsy hita le inoana, zavatra tsy fahita, zavatra tsy mampino mihitsy ary. Ka eto zany ianao entina ino zavatra tsy mampino nefa zavatra natao de tena nisy vokany satria iza nanaovana azy? Andriamanitra. Satria iza miteny anaovana an'le izy? Andriamanitra. Alleloia. Niaina tamin'ny finoana daholo ireo mpanompon'Andriamanitra reo, niaina tamin'ny zavatra tsy hita daholo reo. Hoy Jesosy mantsain'le lehilahy aza matahotra ny olona efa nitabataba efa maty hoahy izy, efa maty hoahy le vehivavy kely zanako efa tsisy aza manahirana Jesosy tsony ndao lamba vity teo de iny lehilahy iny avakitsika tantara io iny ao any amin'ny Marika iny. Io lehilahy io nisy mpanapaka ny sinagoga nandeha niazakazaka nandeha nitady an' Jesosy. Ary rehefa nandeha niazakazaka nitady an' Jesosy izy de zao ny zavatra nitranga. Niteny izy mba sotrano ny zanako vavy fa marary mafy. Fa Jesosy mbola naninona? Mbola nanasitrana olona maro indray izy, mbola nasitrana le vehivavy narary nitsidra nandritra ny 12 taona. Mbola nisy fotoana lany zany teo. Teo ampanaovan'i Jesosy zay tonga niraka ny teny hoe ndana lazao. Ohatry ny andeha any amin'ny hôpitaly zany ianao hividy fanafody de ny zavatra nisy tonga niraka ny teny hoe za le vola hividanana fanafody tonga de lamba mena vidiana. Zay efa nisy fotoana tratran'izany misy abany raha de tena hoe andeha hividy fanafody fa tena tonga de aza mividy fanafody tonga de lamba mena vidiana. Satria maninona? Maty angy le zaza teo zany tsisy ninona azonao atao tsony. Ny zavatra hita maso io sisa azo ninona tena maty. Fa ny torohevitra nataon'i Jesosy de zao mino fotsiny ihany, zay koa sisa ny azo atao. Ary tsika io rehetrarehetra io efa mino fotsiny ihany daholo sisa ny fiainantsika. Ianao hoe mbola vita zavatra azonao natao ankoatran'ny mino? Io problemanao io mbola nisy zavatra azonao natao ankoatran'ny finoanao sisa? Tsisy. Lany aiky nge ianao tsy nge ravana lany aiky tamin'ny olana tsika daholo finona sisa nataontsika? Nino sisa? Tena nino? Eo. Mino sisa. Manino eto ianao? Mino ina ninonao? Ho afaka. Alleloia. Teto Jesosy no niteny. Teto tsy filoham-piangonana no niteny. Teto tsy pastera no niteny. Teto tsy filoham-pirenena no niteny. Aza matahotra mino fotsiny ihany. Fa iza no niteny? Jesosy. Ka raha Jesosy no niteny aza matahotra mino fotsiny ihany. Ny io teneniko anao fa tena nitazomako an' Jesosy mihitsy io. Io teny io nitazomako an' Jesosy tazomiko tamin'ny teniny Jesosy tamin'io teo amin'ny fiainako. Araka teto zany isy olana be taloha. Ary fiainako tena saika potika. Isan'andro amin'izany miatrika olana. Reraka ny saiko.
avery koa nanomboka tamin'izany mbola tsy misy olona tsara ny lohako ange mbola tsy misy olona be fa soroko izy satria misy party efa tsisy tsony fa tamin'izany mbola misy ihany ny voloko de lavalava ny voloko de mivoaka ny trano de asiana gel mafy ny ady fa io voloko io ngotako ohatrany amin'ny hitany le kapitaine Haddock amin'ny taintain iny ngotako ny voloko tena mafy ny olona de aleo ny solainy fa zao tsisy ninona azoko natao tsony tamin'izany reraka ny saiko nanomboka ny vavaka amin'izay aho de mitetaina ianao andeha eona amin'olona za revana taloha miaraka amin'ny miona amin'ny eona amin'ny tompotrosa tamin'izay mbola tsy vavaka mbola mba manana vola kely ary amalifaliana azy misy fotoana misy olona tokony hanonerako vola 5 millions ohatra tamin'izany fa raha fa tsy mba misy 1 million ty amiko mba hanambatilo misy rangahy de ohatr'izao re ary tena hoe ohatr'izany hoe misy zavatra kely foana raha misy olona tokony omena 15 millions androany mba misy any aminao na 2 millions 5 ary mba marifina tilo fa de mba raiso lo tiry zay mba de tilo misy ohatr'izao nanomboka ny vavaka tsy nisy ravim-bola tsony taty amiko inona am'izay taty aposiko inona am'izay taty ambavako inona am'izay taty apoko inona atao anaty tomobiliko inona atao anaty kitapoko finoana sisa finoana tsy nanana fa tsy finoana sisa ry hafa tsy tamaso io tsisy ninona entinao fa finoana ny ao anatinao andao ozy mpitondra mbavaka tamin'izany ndana famomba anao Jesosy zay fotsiny andeha eo na mitompotrosy ianao taloha ary ianao ry havana tokony amin'ny 10 millions ohatra tsy manana fa tsy 1 million opa ny azonao tena opa tadidiko misy olona tompotrosa namako nanambola tampo tamin'izany zany lehilahy zany tsy nahita olona mpiteny ratsy ohatr'izany eto amin'ny fiainao fa tena mpiteny ratsy ary izy tsy lambotoka zay koa moa samy tsy lamboto taloha fa tena miona amin'izany ianao eo amin'ny eo mason'olona ianao tabatabainy tenenany ratsy raha vao tsy mitondra ny volany tamin'izany nefa anao mitondra vola ihany fa tsy ampy fa nanomboka ny vavaka amin'izay ary zay mba tena mba tiako etsoina anareo rehetrarehetra betsaka amintsika mbola tsy mihena amin'ny finoana za rehefa nahetretinao zany hoe olona 450 nanambola tamiko tamin'izany niteny tamiko daholo reo higadra mitady olona ihany tamin'izany indra amam-bola nampianaran'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'izany tsy mahazo mindram-bola zany tsony ianao satria trosa novahana tsy trosa ny amahana azy ozy izy zay ny any anarako anareo ihany koa misy aminareo manana olana ara-bola ka raha ao am' Jesosy nareo ny anatony tsy trosa za la mampianatra andreo mihitsy aza mba mizatra mitrosatrosa aman'olona zany fa tsy finoana zany za rehefa netretinao zany hoe za mahatonga anazy amin'ny teny anao io nge ny ainako zany zavatra zany lena antsika misy tratran'ny olona de mampindramo vola ohatr'izao mampindramo an'izao de za moa zany manafatra ihany ko eto fa za tsy re misy olona mametrehitra tena alao mba hindram-bola voalohany indrindra eto amin'ny groupe eto tsika tsy mifampindram-bola fa ro manakaraka zany raha iampindram-bolany anabaviaina ohatra nefa ny anabavy bakay koa ohatra mba mety mila na mamavalitiny koa mety de izy ary no ampiana amin'izany fa zao ny anany nitondrana na nitondrako anareo nanomboka tamin'ny fotoany vavaka tsy nahazo nitrosa ntsony nefa za hatram'izao izy ianao mba andoavako nitrosan'olona ato de makato zay foana fa nanomboka teo tsy finoana amin'izay nanomboka teo enjany zany enjany zany ary tsy mora io mino io fa nefa misy valiny tokoa ny tenin'Andriamanitra misy valiny fa manomboka teo zay andeha eona amin'ilay tompotrosa ianao inona sisa ny aty aminao finoana sisa mandeha amin'ny finoana fotsiny nao de zany nao mieritreritra ho tenenan'le olona ratsy be mihitsy zao androany fa zao ianao mino fotsiny teneniko koa Jesosy ndray tamin'izany rehefa za tena niteny Jesosy tsy mahalala fa tsy ianao efenao zao ny tokoko raha maninona de ianao fa andeha anomboka eto zany tsy trosa tsony ianao ny tokoko halleloja
fa hitanao ry havana zany hoe io finoanao io rehefa mino ianao tonga de mino fotsiny hoe misy vahaolana eo e tonga eo am'le olona eo na miteny ola zay koa azy misy vahaolana eo alleloia nareo nge tsisy nanatrosa ohatra anazy zany zany mahatonga nahako mampahiranareo tsy nareo no mikorapaka amin'ny trosa-kelynareo io fa teo an'ny ala fa tsy so ry havana malala tendrombohatra ray afindra ny Andriamanitsika fa ianao mila manam-ponoana 5 taona lasa zany zavatra teneniko anao zany fa tsy hoe am'izao akory 5 taona lasa fa eo amin'ny olona ianao tena finoana sisany anatinao andeha anatina le olona ianao le olona mitsikitsiky ny andro volany aminao ianao tsy manana inona ny aminao finoana fotsiny hoe efa nentina mbavaka io fa tena tsy entina mbavaka de tsy alotsony ny volany entina mbavaka hitafity alleloia olona be teny ratsy fa zany miona aminao niova aiza le teny ratsy zany na lesy fa anany lesy elatsy zay fa nodana na mety mody ataon'Andriamanitra variana amin'ny namana hafa izy de zarany ary anao andeha arak'izay be de be teneko anao fa io finoana io mahavelona io finoana io tena mahavonjy io alleloia ary rehefa tsy hitanao tsony zay atao de neny Jesosy hitondrana azy aza matahotra de mino fotsiny ihany to de mino sisa mino fotsiny fa za rehefa tsy nanany zay mivady io tsy nanany inona tsony de mino sisa zay fidonany tonga de zao andrasantsika eto zay fidonany reny tsy nandainga tsony hatram'izay ny teny hoe aiza mivola efa tantarako anao teny etomboan'le trosanay tsy averintsika tsony iny fisolokinana na tonga an'le izy voalohany solokin'olona zay tam'izany fa tena tsy nandainga tsony hoe misy volan-drasana fa tena tenenina ny olona zao tena mbola tsy manana fahalohako io nentina mavaka fa tena teneniko anao misy fotoana tam'izany efa tena hoe nitorian'olona tam'izany efa tantarako anao ty zavatra ty zavatra ty finoana teo aminay mivady tsy mora ny atrika an'izy ty fa ho tantaraiko anao izy ty efa nitantaraiko teto andry fa averiko ihany le satria misy tamintsika mbola tsy naheno am'izay tanaty zany olana zany de toriana olona am'izay zany zay ka zay amin'io fa lahany tanteraka ny ampelantanana no torian'le olona zay tahoary voantso teny amin'ny polisy de hatram'izay rehefa misy zavatra de tonga eo amin'ny polisy de mijanona ny tantara mifanaraka fa tamin'io tsy nalaiky le olona tsy maintsy ampiakarina fitsarana tam'izany mampionimy be voka kelyn'le zanakay voalohany tam'izany fotoana voalohany idirako tam'izany atao hoe fitsarana maro niditrana le fa mbola tsy tafakatra fitsarana zany fa tany amin'ny violent de nody fa teto tsy tena hiakatra ny fitsarana ny olana de zao tsy nanana vola itsony angalana ho avoka tsy nanana akory aza na de kely aza omena ny olona zay mitory hoe mba ty le tompoko satria fa tsy afaka nitrosa tsony tsisy ninona ka tsisy operan-tanana fa nisy finoana am'izay halleloia hoy Jesosy any amin'ny Jaona 1:20 tsy nety nino mihitsy Marisy Marta ry havana malala Jesosy am'teny hitsangana izy eny hitsangana ihany izy Jesosy efa niteny Marisy Marta zange fananganana maty sy fiainany zay rehetra mino anangy de ho velona indray ary zay rehetra velona nge ka mino ahy de tsy ho faty mandrak'izay halleloia halleloia any amin'ny Jaona 1:20 any zany andiny fa 5:20 any zany za fananganana maty sy fiainana ho azy zany Marisy Marta ohatra mbola tsy de nino ihany izy amin'ny rahavavy mbola nampiny any amin'ny Jaona 11:40 any efa maimbo ankizy Jesosy zao ny tenin' Jesosy nareo mila mahita voninahitr'Andriamanitra
ny voninahitr'Andriamanitra tokony ho hitan'izy rahavavy eo dia fitsanganan'ny anadahany. Halleloia. Hoy Jesosy, tsy voalazako fa. Jean 11:40. Teny tiako be mantsy ato an-tranonay misy an'io teny io. Ny tranonao mba rahavarava voatenin'Andriamanitra. Halleloia. Tsy voalazako va, fa raha ino ianao dia vitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Jaona 1:24. Raha hino, fa raha tsy hino aloha dia efa hafahafa ny tantara, fa raha hino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Voninahitr'Andriamanitra zany le zavatra tsy mampino anao io no lasa hitanao. Le zavatra tsy hita, le any amin'ny Hébreu 11 io. Aiza izy teo? Aiza ny Hébreu 11? Any amin'ny Hébreu 11 ny finoana dia fahatokina amin'ny zavatra tenaina, fanoana zavatra tsy hita. Ina mba hatenaina izy mirahavavy? Ny anadahany itsangana. Tsy mbola nisy nahita zany maty nitsangana zany. Fa ny finoana dia fanehoanana izany. Raha ino ianao? Ary za androany teteny aminao fa ianao io, halleloia, dia misy voninahitr'Andriamanitra tokony ho hitanao. Ianao io mivavaka ianao, miaraka amin'Andriamanitra ianao, tsy possible ianao tsy ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Inona le olanao? Inona le aretinao? Inona le zavatra mifamampipatotra tsy mety mivay ao amin'ny fiainanao? Fa ny olanao tsy ahitanao ny voninahitr'Andriamanitra dia ianao tsy mino. Fa raha mino ianao, halleloia, raha mino ianao, nino izy mirahavavy ny farany, nitsangana ihany Lazarosy. Fa raha tsy nino izy, sarotsarotra. Fa mila mino ianao. Ny olona tao Baiboly tao nino daholo. Misy fotoana efa matahotra, efa tena hoe tadolatsaka amin'ny tany ny finoana, fa izahana tazomba ihany. Davida tratran'izany, fa nitantarako anao teto. Any amin'ny Samuela voalohany ihany misy tantara. Any Samuela voalohany 7:20 any. Raha vakinao zany tantara zany. Samuela voalohany 7:20. Dika vakitsika ny 9:20 efa nisy fotoana nitoriko teto mantsy izy ity. Samuela voalohany 7:20. Teo saika maty Davida. Saika maty efa voadidiny miaramila ny Saoly Davida. Vakinao ny tantara zany rehefa any Samuela voalohany 7:20. Dika vakitsika ny 9:20. Ary Saoly nandeha tamin'ny hitan'ny Saoly am'izay nisy an'i Davida teto. Fantatra am'izay tsy misy an'i Davida. Localisé zany Davida. Hita hoe ao. Ohatra ao amin'ny tendrombohitra io. Dia izao ny zavatra natao. Nakeo amin'ny tendrombohitra dia Saoly dia nodidin'ny miaramila le tendrombohitra. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ary Saoly nandeha tamin'ny ilan'ny tendrombohitra iray. Fa Davida sy ny olony kosa tamin'ny ilany kosa. Tendrombohitra zany manao ohatr'izao. Dia Davida sy Saoly sy ny miaramilany mandeha ato amin'ny ilany manao ohatr'izao. Dia Davida mandeha ato amin'ny ilany ohatr'izao. Fa ny olana. Ary niezaka mampiandositra Davida no nitahotra ny Saoly. Fa Saoly sy ny olony kosa saika hodidina ny Davida sy ny olony hisanavitra azy. Be dia be ke miaramila ny Saoly. Eo amin'ny tendrombohitra anankiray io sisa. Tsisy tso zany hoe Davida any amin'ny tendrombohitra iray, Saoly ety amin'iray mbola mifankahita etony dia tsy hitany eo. Etony dia tsy hitany eo. Tsy ohatr'izay. Fa efa eo amin'ny tendrombohitra iray. Ohatr'izany io zany tendrombohitra ohatr'izao. Dia avy ato amin'ny ilany ato ny kisilasila ato Saoly sy miaramila. Ato Davida sy miaramila. Na ny feo rehefa mifandrenga amba amin'izany. Feona le ravina vohitsaka ireny efa eo. Fa Saoly mandeha ato io miaramila nefa mihodidina koa aty ambadika. Eny ambany. Davida zany tsy afaka hitsony. Potika. Fa zao. Fantatry Davida. Fa raha ino izy hatramin'ny ora farany dia mbola hita ny voninahitr'Andriamanitra izy. Halleloia. Ianao io hatramin'ny ora farany raha mbola misy segondra dia mino ianao hatramin'io segondra farany io. Fa ao anatin'io segondra farany io mbola hisy zavatra azon'Andriamanitra atao aminao. Raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Le zavatra eritreretinao io mihitsy ho tanteraka. Zay le zavatra inonao.
aza mamteny zany fety mba isy ohatran'le lehilahy anankiray le niantenan'ny mpanjaka tamin'ny andro lelisa sy na izy varavarankely ary ve de izy zany na sy n'Andriamanitra varavarankely ary ve ny amin'andro de ho tonga aminao zany hoe rahapisy tahaka zao de efa mora be daholo ny zavatra rehetraretra fa zao ny zavatra nitranga tamin'io ady io Davida efa tena reraka angera man Davida Saoly sy miaramila nge avy ny sakafo no manetsika Davida nge efa tsy ny sakafo tamin'ireny mitsoaka raisinao zany hoe fantatra zao efa voadidiny ianao fa zao tao amin'ny Davida ry havana hatramin'ny ora farany mbola nisy foana ambina finoana kely tao anatiny Jesosy niteny amintsika fa raha manana finoana tahaka ny voatsinapy sika de afaka mindra tendrombohitra Jesosy tsy nangataka tamintsika finoana tahaka ny tendrombohitra vao afindra tsy voatsinapy isika tao amin'ny Davida nisy ambina voatsinapy kely tao hoe za Andriamanitra eto tonga am'le mino fotsiny ihany tsisy azoko atao tsony maty aza hitanao tsika amin'ny milo liverentsika amin'ny tantaran'i Davida io tsika mila manana an'izay tomposesy rehefa maty de maty Estera ny tenena zany rehefa ankitsika vetivety alohan'ny iverentsika am'le tantaran'i Davida to hoe Estera toko faefatra zava-dehibe ty zavatra teneniko anao ty bokin'ny Estera toko faefatra ny vadin'ny mpanjaka zany tam'izany de miandry atsona rehefa atsona izy rehefa malelo azy zany ny mpanjaka de miseho anatrehan'ny mpanjaka de tondron'ny mpanjaka mitena alleloia iny midika ilain'ny mpanjaka ianao de kasianao le lohatehana volamena de eo amin'ny mpanjaka ianao tsy azo ny vadin'ny mpanjaka tam'izany mihitsy ny atao midikiditra ao amin'ny mpanjaka raha tsy atsona raha tsy tendrena tondrona amin'ny tehim-bolamena fa teto nisy zavatra tena maika nisy zavatra tena urgent be mihitsy miankina manaina satria ny taranaka jiosy aka ho aringana teto neka ho aringan'le lehilahy ratsy fanato hoe Amana de zao ny tenin'ny Estera ty mba tiako mba mareo amin'ny baibolinao ty androany alleloia tamin'ny fivadikanana tamin'ny 2018 tsika mitory anareo tamin'ity fa tiako mba ho mari anareo izy ty ny amo ty efa voamaritry mipira any amin'ny Estera toko faefatra andiny fa 10 de nampitondra valy no any amin'ny Mordekay ndray Estera ka nanao hoe mandehana ary vorio ny jiosy rehetra izay hita ato Sosana ary mifadia hanina noho ny amiko aza mihinana na misotro atelona na andro na alina ary zasy ny ankizy vavoko ifady toy izany koa voalohany indrindra aloha etsika mbavaka tsy ho ela isika de anatanteraka indray fivadikanana 3 andro farafatarany alohan'ny farany volana fevrie tsika de anatanteraka fivadikanana 3 andro miezinezina be indray eto amin'ny fandarana andramiko izao takany nataontsika tamin'ny 2018 3 taona lasa 2 taona sy tapany lasa anatanteraka an'izay indray isika satria ilaitsika zany ifady anana 3 andro tsika amin'io tena ho hitanao amboary sady ny programanao ho tenenay anao melony fotoana fa mitenanao sady zay hoe farafatarany amin'ny farafarany volana febroary fa ny aloha indrindra de zao raha sanatry nefa de nataoko sanatria ary possible ho tonga ty zavatra ty fa ho possible ho reconfiné zany hoe 3e confinement isika eto Frantsa tsy ho ela ka raha sanatria tafiditra am'izay confinement zay de ho arositsika farak'izay aingana izay fivadikanana 3 andro fa zava-dehibe no ataotsika amin'io alleloia fa teto zany de naniraka ny olona izy Estera hoe andana mifady hanina 3 andro reo noho ny amiko mifady hanina ho ahy satria zao hiditra ao amin'ny mpanjaka na tsy natsona azy ianao zany vao miditra ao amin'ny mpanjaka ka raha vo tsy tendren'ny mpanjaka amin'ny tehim-bolamena ianao de ny dikan'izay tapahana ny lohanao tapahan-doha zay ary zavatra efa potrangy zany fa tsy ho vo tamin'io fa eto zany raha ho an'ny olona tsy vavaka de hitsapa vitana ohatran'le olona tsy vavaka hoe hitsapa vitana zany Estera eto hitante tena hoe hitsapa ary eto nefa de ambany ny tany
ny afaka azy amin'io fanasian'ny fady anina ny olona halleloia zany ozy izy mifady anina fa za andeha hiditra ao nandro na alina ary za sy ny ankizy vavy koa mba hifady ohatr'izany ary am'izany no hidirako ao am'mpanjaka na de tsaraka ny lalàna azy mario am baibolina am'izay ty ko raha tahiny maty a de maty tiako teny io io tena tiako io zany ny teny tena manisan'ny mahafinaritra mihitsy ao am baiboly ndana ozy izy mifady anina fa zao na de tsy fotoana tokony hidirako ary io hiditrany aho de raha maty aho de maty ahy zany halleloia ny olona rehefa manana an'izay fisainana zay ravana tsy maty izy zay dikan'izay matoky an'Andriamanitra ohatr'izany hoe za andeha anaraka anao a Jesosy ataoko zay asianao atao rehefa maty aho zany de maty zaho a zany teneko anao zany tena nitezomiko tam'izany teny zany za Jesosy ianao efa nyteny fa tsy hanala baraka anahy fa zao halleloia andeha ahy zany fa raha maninona de ianao raha maty aho de maty mario am baibolinao io hoe halleloia mario am baibolinao io halleloia raha tahiny maty aho de maty aho zany de lasa Mordekaika nanao araka zay nandidiny Estera vakinao ny toy an-tantara tsy maty Estera nisy 3 lahy hiditra ao anaty laforo tenenina mihitsy hoe afaka tsy vonoina anatin'ny laforo nareo raha mekoaka amin'ny sary olona volamena zao mitenen'izy tela alao zay hiditra rehefa tsy hamonjy anay ny Andriamanitra de tsy maninona zany fa zay tsy ekoaka amin'io ndao zalahy hiditra fa maty tsika de maty na tsika mivoaka amboninahitra na tsika maty amboninahitra tonga de any am Jesosy halleloia zany ny finoana zany ry havana malala fa nivoaka tao nampitolaka tao de niova foa ny olona rehetra to de io zao mpanjaka ny Andriamanitra reo nivavahana to de tonga de fifoazam-panahy tsy nisy ohatr'izany tao Babilôna oanatsika anatina lavaka feno lioana nona Daniel tsy niadevitra izy nandre mandeha ary zao ny teneniny hidirako zany fa tsy maninona za miny fantatro zay noko fantatro ny Andriamanitra halleloia satria nanino nahita voninahitra Andriamanitra satria nino halleloia satria nino teto Davida efa tokony ho tratra fa inona mbola tany aminy mbola nisy ambona finoana kely halleloia efa andeha hisambotra ary saoly nisy olona tonga tampoka amin'ny Samuela voalohany toko faha 3 andininy fa 7 leo zany de efa tika ho tratra mihitsy efa saika ny didina ny Davida sy ny olona nisambotra azy andiny fa 7 tao anatin'ny fotoana tsy nampozina mihitsy halleloia de nisy iraka tonga avy tany amin'ny Saoly afiaingana fa amin'ny Filistina efa manafika ny tanàna Saoly le andehanao ohatr'izao any Davida ary ny Filistina efa nalefa n'Andriamanitra melo n'Andriamanitra mihitsy ny fotoana amin'ny fotoana ohatr'izao tonga ny Filistina amin'ny fotoana ohatr'izao tonga ary amin'ny Saoly ny olona milaza eo amin'ny fotoana io mihitsy nefa efa fotoana fohy ataoko hitan'ny Davida ny herin'ny finoana halleloia andeha sambotra ny Davida tonga ahoana atao aingana fa ny tanàna ndaondra ivery lasa ny verina nandeha nanavitra ny tanàna satria tanàna tafihan'ny Filistina inona natonga an'izay voninahitra Andriamanitra tao anatin'ny fotoana fohy satria nanino nisy ambona finoana kely tao amin'ny Davida niakatra fitsarana ry havana tamin'izany fa tena teneniko anao tsy nanana avoka intsony zay tamin'le tantara teneniko anao teo fa rehefa tsy nanana avoka intsony mpitoro manana avoka fa mpitoro tsy tonga fa nitantaraiko anao ty fa misy aminareo mantsy mbola tsy nahaino an'le izy mampinona amin'io efa mipetraka ery amin'le varavarana ery efa mena rano mangatsika fa mahaloiloy sady be voka kely tsy avy miaina anahoana ny toy an-tantara ody any an-trano ty vadiko ty anoany sa tsy ody any an-trano tongotry ray any amin'ny fonja ny tongotry ray any atokantrano niditra tao amin'izany efitrano ny substitut zany le mpampan'olalàna aiza mpisolo vavanao izy tsy manana ho ahy finoana ny atao anatiko hoe Jesosy za matoky anao halleloia ary io zavatra io rehefa ny olona anankiray no mino amin'ny fony rehetra fa Andriamanitra mahay manao zava-mahagaga amin'ny fiainany de Andriamanitra tena anao zava-mahagaga amin'ny fiainany halleloia
ozy le avocat aiza mpisolo vavanao izy le mpitsara zaho tompoko tsy manana zaho izy mpisolo vavan'le mpitotry ka zao zany izy io zany io le any de torinay satria tsy nandony volan'ny clientnay ozy izy inona tenenao zany ozy izy le mpitsara mantsy anahy zaho mbola vo nieritreritra zavatra tenenina iny le avocat izy mijoro eto zany iny izy mijoro eo anoloko de miteny fa na izany na tsy zany ary zany izy efa nanaiky andony volanay de niala teo alohako ndray izy de makeo alohako maketo amin'ny ilana ndray zany de otrony bedy anahy fa na zany na tsy zany na de efa nanaiky andony volanay ary izy de ilaina izy mba manao calendrier de avy izy maketo alohako ka izy kosa de efa nanaiky ny anao calendrier andoavana ny vola tsikelikely tonga de ozy izy lay le mpitsara onao madama ozy izy mantsy an'le olona ianao moa zany mpisolo vavaniza ozy izy le mpitory sa le torina satria mahatonga an'le mpitsara nanontany zany sady miaro an'le mpitory izy no miaro ny tenako ravana malala tsy nanam-bola hivitanana avocat fa ny finoko na afaka nividy an'io avocat io iaro anahy fa tonga de nasena nivoaka zay menada nda namboary fotsiny le calendrier de eto izy le olona fa nan'olona efa mifanaraka nefa zay tsy mifanaraka voaka avao izy ozy ianao izy ndray sika ranongobotra finary ty ataoko izy izy fa tsy ty mahazo anahy tandremo izy izy tetenenao le satria namako any le nitorina tandremo tetenena anazy izy zako miteny rehetrarehetra reny fa bediny zavy mo hiteny an'izany fa za revana malala tena ozy ay ny finoana mampivadika an'io avocat io hivadika ombanao halleloia de vita gaka ny olona nivoaka avy tany zay tsikitsiky tsara halleloia ino anampitsika voninahitra andriamanitra niny zay de rehita voninahitra andriamanitra halleloia ravana malala mila mino ianao fa misy andriamanitra mila mino ianao fa miara-mandeha amin'andriamanitra ny zavatra mpanantenananao io tsy zavatra hitanao io fa raha hitanao io tsy finoana ny anaran'izay mahatonga antsika hoe mpino de ozy ny olona tsy mivavaka hoe mora rebirebeny tsika mihy zavatra tsy hita ka zay mihitsy ravana ny atao hoe mino zavatra tsy hitanao fa inonao halleloia de iny le voninahitr'andriamanitra le zavatra indrasanao io ny atao hoe voninahitr'andriamanitra ny fitsanganan'ny lazarosy no voninahitr'andriamanitra teo amin'ny marta sy maria inona le voninahitr'andriamanitra indrasanao ozy ny hoe tsisy ninona tsony ampelantanana raha mino ianao de ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra de minoa ianao de ho hitanao io zavatra andrandrainao io ozy ny hoe za tena tsy mety sitrana am'ty aretiko ty fa za mbola miteny anao androany fa minoa ianao de ho hitanao le voninahitr'andriamanitra inona le zavatra tsy hitanao hatramin'izay le zavatra efa tsy ninonao tsony le zavatra efa tsy nampinonao tsony de ianao sitrana amin'ny aretina halleloia mitsangana ianao de minoa ianao ny olanao ianao mivavaka fa ianao tsy mino de maty antoka ianao de maty antoka ianao reny mpanao mazy reny ravana fanaratsy ny afahany manao an'ireny hoe misy sabatra tsofoka ty ambava de midina hatrany amin'ny tendany reny fanaratsy raha vo misalasalany am'ireny izy misalasalany amin'ny devoly de maratra fa tonga de tsy salasalanka fa isika kristianina mivavaka fa tsy mino de tsy sa mandeha ny mpamosavy mitaingina any Afrika zao nisy an'izay hitantsika ngamba tamy Facebook le manao fionana ny mpamosavy de manidina mihevaeva amy tany tsika jesosy eo amiteny mandeha any tombony rano tsy sanandeha tsika tsy ampy ny finoantsika fa manana finoana ianao mila manam-pinoana ianao raha te androso ianao miara-mandeha amin'andriamanitra de mila manam-pinoana ianao halleloia taidao le tantaran'lay ty loha misy maria kely fa adiniko ny lazana azy am'le tantarany davida teo le Samuel voalohany teo ny anaran'ny toerana nisy any davida eo avy eo nataony hoe raha jejika ny baiboly de nataony hoe sela amalekota ny dikan'izany de hoe aram-bato fantosirana saika aram-bato
nahalava anazy fa lasa aram-bato fandosirana afaka nandositra izy tena de efa voadidina azy satria naniny satria nanampinoana androany a atao hoe selamaalekota ihany koa eo amin'ny fiainanao ty vohatra anankiray izay nahitanao ten'Andriamanitra ty androany ity toriteny androany ity ataovy amin'ny fiainanao hoe selamaalekota vohatra fandosirana eo aminao ny kitratra fa eo mihitsy ny ahitanao ny fahavalonao farany de veloma ianao ry Saoly niarika ny olona an-tany Saoly Davida afaka za de teny aminao androany fa ianao a mila manam-pinoana fa finoana mavony tadidinao le tantaran'le pastera tantareko anao teto le pastera reny nona be de tsy nanana zavatra hoany tsy nanambola hividanana sakafo ntsony le sabata ny tantaranao an'izay finoana reny natao hoe finoana ary tsy mahavita an'ireny raha tsy olona manam-pinoana nohanina ny sakafo noana be azy de niditra restaurant komandiko mihitsy loha za tsy manam-bola fa tena noana zay Jesosy za noana fa za isakafo ny komandiny pastera daholo ny sakafo voky am'izay izy tonga ny fotoana andavany vola tsangana izy nanantona moramorany kesy izy a efa tsikitsiky ny olona ka andoha vola misy pasterako nalainy daholo na jus na entrée na composé na vary sy laoka nalainy daholo ka noana izy tsy nanam-bola izy a fa finoana nananany satria tena noana izy fa tsy izy koa tsy hoe mpanao an'izany isan'andro fa zao tany izy ohatrina ny compteko zany zao ny comptenao izy le olona izy amin'io tsy manana ny raha inona ary ny ataoko eto izy pastera niditra avany nisy olona to de nafantatra pastera inona vaovao tsy mahafantatraka anareo izy moa izy le pastera za mpihaino nitoryteninao amin'ny radio inona nalainy pastera teo izy fantatry le tompony restaurant inona nalainy pastera teo alohako ny facture amin'ny pastera zay pastera alleloia vita ny pastera finoana zao fotsiny tenin'ny pastera za Jesosy noana fa fantatra fa tsy hanala-baraka ianao halleloia ianao androany ny finoana voalohany tokony hanananao de zao Andriamanitra tsy hanala-baraka anao zany manano ianao toe-potaka ny Estera de mitenena hoe raha maty aho de maty aho zany raha maty aho de maty aho zany halleloia halleloia raha maty aho de maty fa ianao tsy maty tsy nisy olona nanam-pinoana maty zany fa ny olonako marina de velon'ny finoana ho ny tenin'Andriamanitra velon'ny finoana ianao tsy maty zany ianao fa ho velona tsy ho afa-baraky zany ianao ataovy ao an-tsainao zany fa tsy ho afa-baraky zany ianao tazomy ny finoanao le finoana kely bititiny ao iny tazomy iny fa tsy afa-baraky zany ianao teo amin'le fotoana saika natratra azy tonga niraka tany amin'ny Saoly verena fa hoana voatafika tsika ianao efa tetavy fahavalonao tafiana io fahavalonao efa misy manafika any ianao afaka amin'io ho hitanao voninahitr'Andriamanitra fiainao a milamino voninahitra an'Andriamanitra mino fa napairanao zay ten'Andriamanitra zay a ny titre ny fiainantsika zany de zao raha maty aho de maty fa ataoko ty halleloia Andriamanitra miaraka amiko za mahery ny Andriamanitra raha maty aho de maty a fa ianao tsy ho faty a maheresitsika rehetrarehetra halleloia matoty halleloia Misy lalana omanina anao matoky halleluia Be
tsy fantatsika zay raha-pitsy zany fa matoky fotsintsika androany hoe misy lalana homanina anao. Halleluja. Amen. Matoky ianao. Halleluja. Matoky ianao. Azakivy tsy maintsy mandresy ianao. Halleluja. Eka mila mino aho ianao zay ihany ny tsy ampy aminao fa tsy zavatra bebe koa. Mila matoky ianao. Halleluja. Minoan'Andriamanitra. Halleluja. Tsy maintsy mandresy. Halleluja. Misy lalana homanina. Maratsika vavaky zany ravana ny zana mihitsy androany atao ira mihetsiketsika. Halleluja. Matena tonga anao mihitsy androany hoe za Jesosy za toky Halleluja. Mila matoky ianao. Nahoana ianao tsy matoky? Nahoana ianao manary toky ry havana malama? Finoana ny tsy ampy aminao, tsy zavatra be dehibe akory. Ianao mivavaka ihany ianao eto foana fa ianao tsy mino. Ny antso an' Jesosy ihany Marta sy Maria ry havana. Fa ozy izay voataratara de ozy raha teto ianao Jesosy tsy tena ohatr'izao mbola velona ny anadahako. Ka am' Jesosy mbola velona ny anadahany ry havana. Ny fotoana tongavan'i Jesosy tsy anjaran'ny Marta sy Maria no miteny fa ny fantany de zao mitsangana ny anadahany. Halleluja. Ianao androany tena tokony ino mihitsy za Jesosy meo anany finoana fa mitsangana ny fiainako. Halleluja. Mitsangana ny fahasalamako. Halleluja. Mitsangana ny nofinofiko. Halleluja. Mitsangana ny tokantranoko. Halleluja. Zavatra ray sy tokana ihany tsy ampy aminao finoana. Misy amintsika manary finoana. Raha vao nanary finoana tsika dia tsy ahitan'ilay voninahitran'Andriamanitra. Fa raha mitohy mino tsika na dia efa eritreretina fa maimbo azy dia za teteny aminao hitahin'Andriamanitra ny ianao. Mahereza fa hotahin'Andriamanitra ny tsika tsirairay avy. Ivavaka tsika amin'izao fotoan'izao misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity satria tena hoe voaraina indray androany Jesosy ny hafatra. Dia matoky sy mino Jesosy fa samy hovelominao indray ny finoana ty anatinay tsirairay avy reto Jesosy. Matoky Jesosy fa hovelominao indray ny finoana ty anatinay rehetrarehetra reto Jesosy. Misy aminay mety efa nandevina ny finoana mihitsy Jesosy. Mety efa niara-nilevina tamin'ny Lazarosy mihitsy ny finoany Marta sy Maria. Nefa Jesosy malalo. Androany Jesosy velominay zany ankehitriny.
Velomindray Jesosy a. Velomindray Jesosy eo. Mba hatonga anay ahita ny voninahitra indray androany. Dia taio Andriamanitra. Taio zahay. Taio ny mpanomponao. Tehirizo aty anatinay ny finoana. Fa raha mbola eo aminay ny finoana dia zavatra tsotra sady tokana ny fantatray. Tsy maintsy ho tafita ny fiainanay. Saotra anay Jesosy a. Misy fiainana efa tsy eritreretina tsy ho avitra intsony. Fa zay mino fa mbola ho ataonao avitra indray zany. Zay mino fa mbola ho tanterahinao indray zany. Satria Andriamanitra tena miasa anatin'ny finoana ianao. Ary raha ny finoana mbola ty anatinay dia ireny mahatonga anao hihetsika. Ary ny finoana ianao afonjy anay. Saotra Jesosy efa ngino tsirairay avy ny tokantrano amin'izao fotoana izao. Fa ngino tsirairay avy ny tokantrano amin'izao fotoana izao Jesosy a. Dia apio ny fatran'ny finoanay. Dia ataovy tsapanay androany. Fa tsy tokony hanary finoana zay. Fa hatramin'ny ora farany zay mahatoky anao. Saotra Jesosy. Voninahitra ny eo anao efa hatramin'izay dia mandrakizay. Betsaka ny tsy voalazanay teto Jesosy a. Nefa raha izay voalazanay ihany no tanteraka amin'ny fiainay dia maty antoka izay. Fa ianao ilay manao mihoatra lavitra noho izay nieritreretinay. Dia hanatanteraka an'izany amin'ny tsirairay avy any ianao. Dia volisy Satana afaritra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingana litera iray tamin'izay voatory teto androany. Na litera iray aza tsy azony dia voly tsoahana ao anatin'ny fony reto olona reto. Ny vorehetra izay napapy androany dia amoavy zato eny. Misaotra Jesosy a. Halleluia. Amen. Ivavaka ho an'ny firenena tsika amin'izao fotoana izao a. Ampitentsika nabavitsika Rodine avy any Koweït a. Ivavaka ho an'ny firenena. Tay tompona bavy Rodine. Pasteur, tahiny tompo antsika rehetra dia mbola hiara hivavaka antsika. Jesosy malala o, mbola falisotra anao izahay. Noho ny amin'ny fitiavanao anay Jesosy malala o. Satria ny tantanana rovanao izay nandritra ny tontolo andro iny ka mbola nahatratra izao alina izao. Tompo, mbola nitantanako izahay Jesosy afaka niaina izao teny izay nafafiteny Jesosy malala o. Misaotra betsaka amin'ny fitiavanao, misaotra betsaka amin'ny indrafonao izay fitahiana rehetra izay nataonao taminay tamin'androany. Izany Jesosy no isaoranay tokoa ianao amin'izany satria lehibe tokoa ny fitiavanao. Ary tamin'izany Jesosy malala o, mety misy zavatra izay tsy aka ny sitraponao izay nataonay rehetra rehetra Jesosy malala o, izay raha misy izay zavatra tsy aka ny sitraponao tompo dia mamela zahay anao tompo. Mamindrafo aminay tsirairay avy anao Jesosy malala o. Fa ny fonay Jesosy o, ny fananay atolotra ianao Jesosy satria tianay ianao. Ary vonona hanaradianao tokoa izahay Jesosy o amin'izao fanatrehanay izao fotoana izao. Ankehitriny tompo dia manapetraka izany fibebahana izany. Ary ndreto izahay tompo dia mitaraina aminao isanandro izahay Jesosy malala o amin'ny firenenanay. Dia apetraka eo aminazy izany firenenanay izany tompo malala o. Satria maro amin'izao fotoana izao Jesosy o izay manana olana sy ny problème, ny aretigny, mandalo amin'ny fahoriana. Isan-karazany Jesosy malala o izay mahazo olombelona amin'izao fotoana izao tompo. Dia apetraka eo aminao izy ireo tompo o. Mba hanana fahatokiana eo aminao Jesosy o. Ary mba tena ho mino sy hankatoana Jesosy malala o satria ianao ilay maneho zavatra izay mahagaga tsy takatra ny saigninay amin'izao Jesosy izay misy marary amin'izao alopitaly na tokantrano misy azy. Dia hangatahika aminao tompo mba tena hatoky anao izy fa ianao ilay mpanasitrana. Hatoky anao izy Jesosy malala o, ianao ilay mahay manangana ny maty. Tompo, engane tompo anao koa hanasitrana azy ome fahasalamana izy amin'izao fotoana izao. Ary ny olona rehetra izay manana problème, anao ny mahita amin'ny toerana izay misy azy amin'izao fotoana izao Jesosy. Dia reny Madagasikara-nay maro izay sahirana amin'izao fotoana izao Jesosy malala o kanefa ankininay aminao izy ireo.
dia hanao Andriamanitra no hagnampy izy ireo ianao le manana miampy dia hagnampy izy ireo Jesosy malala ho hanano hitsinjo manokana amin'izy ireo Tompo hanano hampahery izy ireo hampitraka izy ireo hanome fifaliana ary hanome fo fanahy masina mba hatoky ianao ary hanompo anasehana radiana mandrakariva ary amin'izao Jesosy misy manany ampigadrana amin'izao fotoana zao hanano mafantatra izay mahatonga izany dia engane Tompo mba hitodika eo aminao izy hatoky anao izy ary hiala amin'ny zavatra rehetra izay tsy araka ny sitraponao hiala amin'ny zavatra rehetra izay tsy azahoana izany fiainana izany Jesosy malala ho fa tena hifikitra aminao izy ireo Tompo apetraka eo aminany izany Madagasikaranay izany apetraka eo aminao izay rehetra izay nanaraka teto Jesosy malala ho fa tena hatoky anao fa tena hifikitra aminao Andriamanitra ary mba tsy ho hamono izany finoana izany fa mba ho velogno mandrakariva ny finoananay hahery mandrakariva zahay tsy ho kivo zahay Jesosy tsy ho reraka fa hahery amin'ny fanompoagnanao amin'ny fanaragnadianao hivavaka mandrakariva Jesosy malala ho Jesosy o izany no angatahika aminao aminay reto Jesosy o dia hapetrako ampelantagnana izao vavaka zao Jesosy malala ho dia matoky anao Jesosy miaina izany vavaka zany satria araka ny teninao antsoia dia valiako ianao satiana le mahay magnameo izay zavatra zay tsy hainy fantariny Jesosy malala ho ndety izay ho mino anao zahay ary hanompo anahy hanaradia anao zahay Jesosy o dia voninahitra rery ihany ho anao Andriamanitra fiadanana kosa ho anay tsirairay avy izay mpanaradia anahy sy matoky anao Alleluia Amen Alleluia safady misaotra betsaka ny babitsika rodina tao anatin'izay bavaka ao amin'ny firenena izay dia za koa misaotra anao nahatra neto hatramin'ny farany tapitra eto mifandarantsika raha mbola tsy tonga any amin'ny raonandra Jesosy dia neto ndraintsika raha pitso alina ohatr' izao Alleluia fa raha tonga moa Jesosy dia efa eny amin'ny raony lanitra eny ny rendez-vous antsika satria izay ny finoantsika Alleluia dia ny fiarahantsika eto ny tapitra fa afaka mbola miaraka aminay foana ianao amin'ny akiradio ao amin'ny site web antsika afaka mianonjapeo akiradio ianao www.andramokaizao.com www.andramokaizao.com afaka manaraka ny onjapeo ianao dia afaka mihaino tokotena isaky ny adiny 3 amin'ny ray amin'ny 4 amin'ny 7 ary amin'ny 10 ora maraina ny maraina amin'ny ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 ora alina ny amin'ny hariva ka raha pitso amin'ny 10 maraina dia miverinao zao fandaharantsika zao raha sendra tsy nahinao hatramin'ny voalohany ianao ohatra Andriana Baviaramondy lalao zany zao tsy nahinao hatramin'ny voalohany dia afaka mihaino amin'ny radio izy raha pitso maraina dia misaotra anao ihany koa nareo izay manohana ny antso amin'ilay fanapitsika momba n'ilay mahantra any Madagasikara ny Gamaliela izay groupe Gamaliela eto amin'ny fandaharantsika moa anohanantsika an'ireo sahirana ny Madagasikara raha misy mbola azonao atao voatsirambony tanana dia raisina tanandroa mandefa mpiampika anao raha mba maniry andray anjara amin'izany fanampiana ny sahirana zany any Madagasikara izay no ela fa dia samy tahin'Andriamanitra tsika faly be naraka taminareo teto dia tapandriamanitra daholo dia mirary anao tontolo andro mahafinaritra be koa raha pitso dia raha pitso antsika dia efa mireto indray samy tahin'Andriamanitra Alleluia Amen